Alleluia. Le matitoko voalohany andiny faraka amby roapolo moa no tena ho raisiko le hoe ary ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Maheno tsara aloha ve nareo maheno tsara ve ny azy ao? Mety eny ary ka itenin'Andriamanitra io de manambara amitsika amin'ny kasikany amin'ny antony anankiray lehibe de lehibe tokoa natongavan'i Jesosy de mazava be ilay teny hoe hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Tsy teny natao fotsiny ho an'ny mpanota io teny io, na hoe teny natao fotsiny ho fitoriana kalamanjana, na hoe teny natao fotsiny ho an'ny fitoriana amin'ny filazantsara ho an'ny olona mbola lavitra an'Andriamanitra, fa indrindra ho atsika zay efa olony. Ny tena marina moa raha nanao an'io teny io ny soratra masina de ho an'ireo olony azo lazaina hoe ireo zanak'Israely ny olon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany zay tiany ho lazay. Fa amin'izao androntsika izao kosa de isika zay efa nandray an'i Jesosy, isika zay efa tonga zanak'Andriamanitra, isika zay efa navotan'Andriamanitra ho afaka tao anatin'ny toeram-paratsiana sy ny toeram-pahotana no antsoiny ankehitriny hoe olony, de natao indrindra mbola ho atsika zay efa tonga olony koa io tenin'Andriamanitra io. Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Ry havana, zavatra anisany azo lazaina hoe mampalahelo hita ao anatin'ny fiainan'ny efa olon'Andriamanitra de ny fahasahisahin'ny olon'Andriamanitra mbola manolona foana mandavataona mandra-patapitry ny fofona efa volo fotsy hoe mpanota tsy mendrika isika, mbola mpanota izay Andriamanitra, mpanota tsy mendrika izay Andriamanitra. Efa 30 taona nanolo tena ho an'i Jesosy, nanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy isika, nanara-dia azo ombieny, de mbola zay foana ny anononany maro ny anarany sy ny fanononany ny fiainany eo mason'Andriamanitra hoe mbola mpanota tsy mendrika, mbola mpanota. De androany mba te hisarika ny saintsika zany amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zay zaraiko zao hoe Andriamanitra rehefa nanome an'i Jesosy de nanana tanjona mazava izy. Anisany anankiray mazava be tao an-tsainy sy tao am-pony dia ny hoe hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany Jesosy. Mbola matsaro foana ve anao mpanota ankehitriny? De natao anao io tenin'Andriamanitra io. Raha matsiaro koa ianao hoe efa olony ankehitriny de natao anao koa io tenin'Andriamanitra io. Ary raha natao koa raha toa koa ianao mahatsapa hoe efa tena olona nafany tamin'ny fahotana de natao koa atsika io tenin'Andriamanitra io. Ny tena tiako lazaina de izao. Rehefa nanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy tsika ry havana de nanafaka atsika ny herin'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra hery isika tonga zanany. De ny ao an-tsain'Andriamanitra sy ny ao am-pon'Andriamanitra nanomboka teo de tena hoe zanany isika. Hoy ny filazany any amin'ny Romanina toko 9 de ny andininy faha, vakitsika Romanina toko 9 de ny andininy faha 9 de zao ny voambarany hoe satria zay fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lay matoa amin'ny raha lay maro izy. Rehefa nandray an'i Jesosy tsika nanatona an'Andriamanitra de nomeny hery ho tonga zanany, nomeny hery nanafaka atsika, nomeny hery nafahatsika miantso azy hoe aba ô ray ô, nomeny hery le manafaka amin'ny fahotana, nomeny hery nahatonga atsika ho lasa rahalahin'i Jesosy, de Jesosy ny lahy matoa. De hoy ny voasoratra amin'le Romanina toko 9 hoe nataony mitovy endrika amin'ny Jesosy tsika. Tsika ve fa naheno an'i Jesosy ny teny hoe mpanota tsy mendrika Andriamanitra ray ô? Azonareo ve le zavatra tiana avoaka? Zany hoe misy zany indraindray tena hoe tsy fahalalana
mahatonga atsika mitorona ron am'izao fiainana ety ambonin'ny tany zao. De tiana androany zao tenin'Andriamanitra zao hitondra fahazavana ho atsika, afataratsika hoe iza marina isika, ary atonga atsika tena olon'afaka tanteraka. Hoy le teny ao amin'ny Romanina izay nivakiana teo averiko indray mandeha hoe natao hitovy endrika amin'ny Jesosy, natao nitovy endrika amin'ny Jesosy tsika, tovy endrika amin'ny Jesosy. Raha Jesosy zany tsy mahita ny tena no mpanota teo anatrehan'ny fiainany tety ambonin'ny tany, de isika koa rehefa nanatona an'Andriamanitra nanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy, nanolotra ny fiainantsika anara-dia azy, tena hanompo an'Andriamanitra anara-dia azy, de tena mahita atsika mety tahaka an'i Jesosy Andriamanitra hoe tsy olona mpanota intsony isika. Noho izany tena mba tiako androany ho raisitsika tena mifotsotra hoe tena apetrao à côté am'izay le fanononana hoe mbola mpanota tsy mendrika isika. Fa ny Baiboly de milaza tsara hoe ny anarany atao hoe Jesosy satria izy namonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Ny tena marina zany tsika rehefa tena tonga olon'Andriamanitra de afaka ny tena ho afaka amin'ny fahotana. Ary zay tena tiana tsindriana mihitsy androany hoe natao voalohany mission voalohany ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika de ny manafaka atsika amin'ny fahotana. Noho izany raha mandavataona 20 taona nanolo tena ho an'i Jesosy tsika mbola mirirarira eny foana, tena mbola hita mihitsiny hoe tena mavesatra etan'ny fahotana, de misy zavatra tsy ara-dalàna ho amintsika, misy zavatra tsy milamina ho amintsika, de natao zao tenin'Andriamanitra izao anafaka atsika amin'ny fahotana, satria zay rehetra nandray an'i Jesosy de nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika de nataony ho rahalahin'i Jesosy hitovy endrika amin'ny Jesosy ny lahy matoa ho an'ny rahalahy maro. Faharoa, ny anisan'ny zavatra anankiray tiana hazava amintsika ihany koa de zao, rehefa tonga Jesosy ilay hamonjy ny olona afaka amin'ny fahotany, de hoy ny voalaza ato amin'ny jaonina voalohany toko 7, tiako irahantsika mamaky zany tenin'Andriamanitra izany. Jaonina voalohany toko 7 irahantsika rehetra mamaky manomboka amin'ny andininy 7 de zao ny vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, aza vela isy anitaka anareo, izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka azy, izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehoany zanak'Andriamanitra de ny andrava ny asan'ny devoly, izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra io de mazava tsotra be mihitsy, ary na ny devoly ara de mahay midikany io sy micomprendre be mihitsy midikan'ireo andiny soratra masina anankitelo reo, andininy 7, andininy 9, andininy 10 ato amin'ny jaonina voalohany toko 7, de maneho mazava marimarina fa izay manota de avy amin'ny devoly, izay manota, izy tsy miteny hoe izay mpanota na hoe izay mitoetra ao amin'ny fahotana. Marina fa tena izay mitoetra ao amin'ny fahotana sy izay mpanota de avy amin'ny devoly, fa hoy izy eto hoe izay manota, izay manao ota, izay manao fahotana de avy amin'ny devoly hoy ny tenin'Andriamanitra. Izany de natao ampandalovina indray eo ambany masontsika sy ampandrenesina antsika ankehitriny, atonga ilay Jesosy mpanafaka amin'ny fahotana tsy ho tonga fotsiny tety amin'ity zao tontolo zao ity, fa mba tena isika zao no vavolombelony tena ilay heriny manafaka tokoa amin'ny fahotana, de averiko ilay tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra manota de avy amin'ny devoly ny tenin'Andriamanitra, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany, satria ny devoly miodina hatramin'ny voalohany, satria ny devoly efa mpialina hatramin'ny voalohany, satria ny devoly efa mpiavinavina hatramin'ny voalohany, satria ny devoly efa mpandangy hatramin'ny voalohany, satria ny devoly no mpanota hatramin'ny voalohany. De hoy ny voasoratra hoe izay rehetra manota averiko indray mandeha, tsy hoe mpanota, tsy hoe mitoetra ao amin'ny fahotana,
fa tsotra be manao akta fahotana manota sy rehetra manota izay manota ho iny voasoratra de avy amin'ny devoly. Inona ny tena zavatra tiana holazaina? Satana de mahafantatra zany tenin'Andriamanitra izany. De anisan'ny ezaka anankiray ataony de manaritsarina ny mahatsika antsika marina ao amin'ny Kristy. De ny anisan'ny fahombiazana be fanaony dia ny manapempo ny saitsika foana sy ny manidy atsika mafy ao anatin'ilay fanekena tanteraka hoe rehefa mbola ety tany de tsy maintsy manota, rehefa mbola mitafonofo de tsy maintsy manota, nefa androany de tea laza ny feo avo de avo hoe langabian'ny Satana izany ary tena fomba fiadiny naombiazany hatrizay misy ny zanak'olombelona ary tena anisany fototry ny fandavon'ny kristianina maro de ny famerimberenany izany ao an-tsaim-pino hoe raha mbola olombelona de tsy maintsy manota, raha mbola mitafonofo de tsy maintsy manota. Laingan'ny Satana zany. Ny marina dia ny hoe zay rehetra manota de avy amin'ny devoly. De henitsika ve amin'izany tenin'Andriamanitra zany, tsy henitsika ve hoe tena misy contradictoire lay famerimberan'ny Satana amintsika hoe zay rehetra mitafonofo de tsy maintsy manota, raha mbola ety tany de tsy maintsy manota. Zay ny version Satana, fa ny an'Andriamanitra indray nefa de mazava be mihitsy. Zay tiako tenena hoe misy contradictoire izy roa, de ny mampalahelo ny an'Andriamanitra mazava be ho iaho miazy de hoe zay manota de avy amin'ny devoly, de ny mampalahelo aleon'ny pino mifikitra mafy amin'ny laingan'ny Satana hoe raha mbola ety tany de tsy maintsy manota mandainga zay rehetra milaza fa tsy manota izy. Azonareo ve le zavatra tianao lazaina? Raha zay no ny fikirana mafy nandritra ny fotoana maharitra, nandritra ny taona maro raha vavy sy anadahy androany de tiako afoitsika zay laingan'ny Satana zay, de tiako raisitsika le tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra manota de avy amin'ny devoly, mba tonga atsika tsy anaiky intsony lay statut ny mpanota, atonga atsika ho afaka marina amin'ny fahotana, atonga atsika ho voavonjy tokoa afaka amin'ny fahotana. Hoy le tenin'Andriamanitra hoe izay manota de avy amin'ny devoly. Ahoana moa no mampety an'izany hoe avy amin'ny devoly zany le olona satria manota nefa de mbola milaza koa hoe zanaka. Azonareo ve le misy zavatra tsy compatible hoe zanak'Andriamanitra de manota? Azitsika le zavatra tiana avoaka tsy compatible zany. Zanak'Andriamanitra ozytsika za zanak'Andriamanitra, za efa voavonjy, za efa nanolo tena ho an'i Jesosy, za manana ny fanamasina, za tepoly amin'ny fanamasina, nefa de manota. De ho le voasoratra amin'le mivakina hoe zay manota nefa de avy amin'ny devoly, satria misy zavatra tsy milamina ao de tokony ho azontsika zany rehetrarehetra zany. Le izy en fait tahaka ny ohatran'ny hoe jeu de mots nanaovan'ny Satana azy, fa tsy jeu de mots le izy ny tena marina, fa tena fahamarinana. Tsy raisin'ny pino fahamarinana, tsy eken'ny pino fahamarinana, tsy lavy ny pino, tsy raisin'ny pino amin'ny fony manontolo de mahita ilika Satana, de manidy ny fiainana kristianina maro sy ny pino maro ao anatin'ny karaza-parasiana sy ny karaza-pahotana maro, kanefa de efa netiny Jesosy teo ambony azo fijaliana reny fahotana rehetra ireny. Ka ny tena zavatra tiana avoakany io de ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany hoe hamonjy atsika ho afaka amin'ny fahotana ny nahatongavan'i Jesosy. Zay ny mission voalohany, hamonjy atsika ho afaka amin'ny fahotana, hamonjy atsika ho afaka amin'ny fahotana. Tsy hoe hamonjy atsika fotsiny amin'ny olana isan-karazany. Raha ohatra ka hamonjy atsika fotsiny amin'ny olana isan-karazany de ohatran'ny hoe échappatoire fotsiny, ohatran'ny hoe fandosirana fotsiny amin'ny ady mamay zany ny famonjena sy ny azo fijaliana. Kanefa ny tena marina tsy de tena izay loatra ny antony nahatongavan'i Jesosy. Tsy hoe hamonjy atsika amin'ny olana isan-karazany sy anatonga atsika hita idodododona fotsiny, tsy ho zany loatra, tsy de izay loatra, fa ny tena marina ny anisany voalohany averiko indray mandeha hoe nahatongavan'i Jesosy de hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Ka ohatran'ny misy teny moa miverimberina be zany arak'izay rehetra efa nambarako hatramin'ny voalohany zay hoe resaka fahotana naverimberiko teo, fa tiako azontsika mihitsy le izy hoe
tsy zavatra kely mihitsy zany ny anononatsika hoe zavatra anodin zavatra tsisy dikany nge zany fanonona fotsiny hoe mpanota tsy mendrika Andriamanitra tsy zavatra kely maivamaivana zany fa eo anatrian'ny lanitra sy ny tany zany eo anatrian'ny fanjakan'Andriamanitra sy eo anatrian'ny elo de tena fampisehoana mihitsy hoe zavatra tsy mazava ao anatintsika sy ao an-tsaintsika sy ao am-potsika ao azonareo hoe misy contradictoire be zany de zay ny zavatra tena tiana asongadina be hoe mba tsy ho isika intsony ny olona hoe fa zanak'Andriamanitra efa rahalany Jesosy efa natao hitovy endrika aminy efa nomena hery mbola hiteny foana hoe mpanota de lany andro foana amin'ny fifonana foana ny amin'ny fahotana zay fahotana tsy mazava koa izy maninona raha mazava be moa raha tononona mihitsy hoe zao le fahotana Andriamanitra hoe fonako anenenako tsy verenako intsony fa sangodingodina le resaka hoe mifonany amin'izay rehetra tsy araka ny sitrapona ho fahotana ay inona le fahotana de androany tokony ho azontsika hoe raha mbola mitoetra isika ao anatin'ny fahotana de avy amin'ny devolony fanononan'Andriamanitra atsika de hoy ny andininy fahavalo izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany izao ny nisehoany zanak'Andriamanitra de ny andrava ny asan'ny devoly hitanareo raha toizana le izy zany de misy asan'ny devoly mbola tsy rava zany eo amin'ny fiainatsika raha vao mbola manonona foana tsika hoe misy fahotana fikiritsika ka mbola io no mampisangodingodina atsika mitorona en rond am'izao fiainan'izao misy asan'ny devoly tsy rava zany eo amin'ny fiainatsika satria nisehoany zanak'Andriamanitra de ny andrava ny asan'ny devoly noho izany aza mionona fotsiny zany tsika na milamina fotsiny hoe mbola mitafinofo de tsy maintsy manota non nisehoany zanak'Andriamanitra de ny andravany asan'ny devoly andravany asan'ny devoly any amin'ny rivotra ve andravany asan'ny devoly any amin'ny bâtiment cathédrale ve andravany asan'ny devoly any amin'ny Tour Eiffel ve sia andravany asan'ny devoly eo amin'ny fiainatsika ao anatintsika eo amin'ny fiainatsika eo amintsika olona indrindra andravany asan'ny devoly no nisehoany zanak'Andriamanitra io ny andininy fahasivy zay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota averina zay rehetra nateraka iza daholo le naterak'Andriamanitra samy milaza hoe za zay iza daholo le naterak'Andriamanitra tsika rehetra niaraka maly hoe za zay alleluia amen de hoy ny voasoratra zay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota hitanareo hoe fa samy hafan'le hoe manota sy ny hoe mpanota averina izy tsy milaza koa reto allo misy miteny ve azafady ohatran'ny naheno averiko andininy fahasivy izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota izy tsy miteny hoe izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy mpanota non tsy zay ny lazainy tsy hoe tsy mpanota tsy zay ny lazainy fa ozy hoe no tsy manota azanareo mahasamy hafa an'le mpanota zany sy ny hoe manota tiako be le fampianaran'ny monsieur mamy fampianaran'ny monsieur mamy dia nampianatra atsika hoe ny tena marina fony voazaza isika de efa nangalatra de efa nangarika an'le ho an'izay mpangarika ny namany azareo tsisy nampianatra atsika mangary rehefa tsy azokazonao ranony tsisy nampianatra an'izany ozy monsieur mamy tsisy nampianatra hoe mandainga mangalara misy ihany moa mampianatra ny ray aman-dreny ho an'ireny mpangary paosy reny ny zanany mampianatra misy ray aman-dreny mampianatra ny zanany mangary paosy mangalangalatra fa ny ankabeazantsika rehetra tsy nisy hoe nampianarina mandainga nampianarina mangalatra nampianarina mangarika nampianarina hialina tsisy nampianarina hoe io titikely azonareo ve ho mpametsifetsy olona ho mpanery akolaka tsisy nampianatra atsika an'izany tsy nampianarina ho taky zany isika fa ilay eta mampanota antsika tiako be fampianarana monsieur ma ilay eta ilay voan'ny mpanota ilay voan'ny mpanota mampiasa teny hafa noho ny monsieur mamy eto hoe voan'ny mpanota no tao amintsika de natonga atsika nanao reny faratsiana rehetrarehetra ireny de ankehitriny kosa nefa isika zany rehefa tonga zanak'Andriamanitra de hoy ny voasoratra hoe
lasa ny voan'andriamanitra no mitoetra ao amintsika. Zay le mahafinaritra be amin'ny andiny fasivy. Zay rehetra nateraka andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny. Halleloja! Ny voan'andriamanitra zany lay tsy mahay manota, izany no mitoetra amiko ao amiko sy ao aminao. Noho izany a tokony le fruit an'ilay voa, le graine, le semence n'andriamanitra ao anatintsika miportetsika automatika normal. Azontsika ve le izy? De izay no mahatonga an'andriamanitra manazava tsotra, milaza be mazava be hoe tsy mahay manota izy, tsy mahay manota zay nateraka andriamanitra. Raha to zany tsika mbola miziriziry foana hoe mpanota tsy mendrika e, mbola mitafinofoka mpanota e, raha mbola tia tany de tsy maintsy manota e, de tsy hitanareo hoe misy tena fanoherina mafy an'andriamanitra zany phrase zany. De androany natao votsoratsika izany, natao hanafaka atsika amin'izany phrase zany tsika. Amen. Natao isika votsorana ho afaka amin'izany laingany satana izany. Ny marina dia ny hoe izay rehetra nateraka andriamanitra no tsy manota satria ny voany no mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka andriamanitra. Fitoriko foana ty a, de tsiko mbola averina eto ankehitriny hoe ry havana, tsika tena afaka mihitsy ny tena hoe tsy manota ray andro ry havana. Averiko ndray mandeha, tsy menatra mitory an'izany, ary masaha milaza an'izany hoe afaka ny tsy manota isika herinandro. Averina ndray mandeha. Inotsika aloha le izy sa tsy inotsika? Afaka ny tsy manota atsika 2 andro. Marina fa isika hoe sarotra be le fiarahamonina, tena ohatran'le tezitra loatra am'izao tsy moramora e. Betsaka ny tenin'andriamanitra maneho fa manafaka ny herin'andriamanitra ka inona afahany amin'inona moa tsika voalohany fa tsy afahany amin'ny herin'ny ota ve? Ary de hoy ny tenin'andriamanitra any amin'ny Romanina hoe araka ny fampianaran'ny Monsieur Mamy indray mbola sotomako kely an'le izy hoe misy lalàn'ota teo aloha, lalàn'ny ota zay nangeja sy namatotra atsika tao anatin'ny fahotana sy tao anatin'ny faratsiana. Fa rehefa tonga Jesosy de nanafaka atsika tamin'ny herin'ny ota, tamin'ny fanindronan'ny ota, tamin'ny lalàn'ny ota, tamin'ny alalan'ny nanafahany atsika zany, de tamin'ny alalan'ny herin'andriamanitra, tamin'ny alalan'ny